Za aloha Madame Louise teraka Tambanja fa avy Diego anisan'ny voaerisetra tamin'ny le 4 mai 2014 tany Betsieko. Izy mitondra sakodo tsy ampoiziko kaiky l'acide amin'ny bidon kely 5 litres nataona amin'ny sakodo karaha ty aviedy anao za manao pareo anao masondroany pare nda disco rivolo fansaraka za koa fa nagnatry misy iny koa za tonga dia natondrany aminaka l'acide nikendainy amin'izay za natontony amin'ny vavako izy ergany ampigany za zay nahavaky ty. Mbola tsara atsika jiaby zaho aloha Madame Louise avy Diego anisan'ny vehivavy niara-nierisetra tamin'ny vady ka le vady koa nifanambady zay anatin'ny taona maromaro rehefa niadiady zay tamin'ny voalohany niady mafy dia avy eo za tapa-kevitra nisaraka zay rehefa 2 mois nisarany ngoma izy dia nandefa olo karazany telo amerina za nefa za fa tapa-kevitra tsy verina intsony izy avy teo amin'izay nitafiny za tamin'ny le 4 mai après-midi vers 4 heures 2014 tsy mety adignako daty zay za asan-tagnako mpanjaitra nanjaitra za rango maraindraina satria depuis zay sara efa eniko za miegna tsara nahazo olo nisy chance za nahita olo mba nikarakara za nanjaitra za rango tamin'ny maraindraina jusqu'à après-midi vers 4 heures za manao boutonnière mipetraka eo ambaravarako tonga tampoko izy miaraka amin'ny sakodo nataony aloha ohatran'izao ny tanany za tsy mahafantatra hoe fa misy raha tsy manjary ho ataony aminaka izy avy teo avianao izy azafady za avy eo nanatina izy za voa pareo satria aminay any ambanivolo mafana be voa pareo za masondroany dia avy eo juste slip izy navy za misy ndraiky zio za tonga dia tagnanany voaka fafazany aminaka acide anatin'ny boîte plastique 5 litres tonga dia nafafiny amin'ny tarehoko nafafiny amin'ny voloko vita brochine tsara dia fangoiny tipaka za fangoiny totoondro za lavony tsilagny amin'izay na tsipiny pareonaka na rovitiny slipoko nitongoriany amin'ny tongotra anany genou za mantsilany ty raha madalanao izy mila ampidirina ahidiny amin'ny mahavehivavy za fa za noho nizay fahelan'ny fanambady fampitana forte niady mafy za niary le tsy idirany acide eo anatin'ny mahavehivavy za voahidina foa ato amin'ny fefa donc 2 centimètres tsy atongavany ao amin'ny mahavehivavy za nampin'Andriamanitra za tamin'izio rehefa avy eo tafitsangana zany bridina tsisy lamba mihitsy za tsisy slip tsisy ninina nilefa za mbola narany za vangoiny tipaka avy afara plonge amboniny fotaka vavako jiaby avao fotaka mbola nazony ndray na angagniny za nikendeny mafy be tendako ampisotrony le acide amin'ny zergany vaky ty mbola misy cicatrice nanaovany zany niady mafy koa za tsy tafa ateloko le acide fa nifafy teo amin'ny vavako teto mbola nisy be teto ke za avy teo amin'izay voasaromboka n'olo amin'izay nilefa izy tany amin'ny fokon'olo tany za avy eo sarombany vehivavy amin'ny fikambanana anay atao fikambanana vehivavy jiaby ny sarombaka za nanao zay mety dia docteur atao ambanivolo tonga taminaka teo nampiseky za rano nanao zay mety atao eo amin'izay oui docteur fa ndao pharmacie malaka nisy chance za farany fanafody pomade tao amin'ny pharmacie igny nanaovana fitsaboana za dia avy eo rapitso maraina ho izy ty voalefako any amin'ny kliniky
ambe amin'ny kolasy fa zao izy mbola tazoniko eto fa andra fariva be tsisy taxi dia hoentina moto sekosy lalana ratsy be teo za niaritra teo za nafana niafatrafitra tena mandra-pahatonga an'izy ny se calme ny asa le fanafody ohatrany fa miadaina za niaritra douleur ny le acide dia avy eo amin'izay maraina zay nandeha tany amin'ny klinika nanohy ile fitsaboana dia avy eo afaka 5 andro ny rodaka amin'izay bay teo ny loza aminazy fa ny karama rasazy anankiray manao fanadiovana le raviny akondro matory amin'ny raviny akondro za ty tompoko anatin'ny ray volana rehefa lana le raviny akondro isaka maraina iny misy nofonofotra manaraka izy dia soloina koa rapitson'izigny atoriana ariva raviny akondro anatin'ny ray volana ohatran'izany foa ny ainako zany amin'izay 3 mois après za nody tany aminay Diego tany amin'ny vavy matoanay tany nanohy fitsaboana eo amin'izay za niakatra tany Tamatavy tany namita le fitsaboana rehefa sitrasitrana za niakatra teto Taninarivo satria eto mangatsika eo amin'izay zaho aloha miangavy atsika vehivavy rehetra manerana Madagasikara saia atsika mijoro saia miresaka misaia miseho azo rehefa voaherisetra fa misy manampy anao foana isaoran'Andriamanitra première dametsika lasa ambassadrice ntsika eto Madagasikara iaro ny vehivavy iarany erisetra eto Madagasikara fa zay ny afatra petrapetrako amintsika vehivavy fa zaho tsy mijaly zany za mahay miasa an-tanana na manambady za na tsy manambady za mavelo tena satria za mahay miasa za mpanjaitra mahay asa an-tanana za miangavy madame Nathalie mba asehoko aminareo io asa an-tanako zay nataoko tamin'ny alina zaitra nataoko tamin'ny alina io zay afatra petrapetrako amintsika fa sotra betsaka tompo